loha hevitsika dia ny hoe velona ny teny rehefa koloina manao ahoana ny teny malagasy manoloana an'izay velona ny teny rehefa koloina manao ahoana ny teny malagasy manoloana an'izay ny anio tsika dia iompana amin'ny teny malagasy ny loha hevitra efa nresantsika teo ihany a dia alefaso izay ifampizarantsika eto a dia rehefa avy eo aloha tonga dia ho ampafantarina ary ny vahiny aloha hoe ny araka amintsika amin'ity anio ity a dia ry zareo avy eo amin'ny club 12 araka ny efa nresantsika teo a eo ny filopitarika an'izay aloha zany tojo andria mitantsoa dia masoandro-tsoa ihany koa iaraka amintsika eo na irojo ranay voarso moa zany dia akoatra an'izay a anisan'ny nasaina ihany koa Andriamatoa Denis Andria Mandroso izy moa zany dia diplomaty mpampianatra sady mpanoratra ihany koa any Frantsa daholo ireo olona reo fa ho alefantsika mivantana eto ato anatin'ny fandaharana izay resadresaka ho ataontsika amin'zareo eo izay toy ny mahazatra tsy miova akory ny endriky ny fandaharantsika fa toy ny mahazatra vahiny fotsiny hoe any alavitra any somary miavaka kely ny vahiny hoe amin'izay hoe fitiava-tanindrazana izay ihany koa i Alain sy Lionel dia tonga somatsara izy namaly ny antso hoe ao ary fahiditra mivantana izay ny teknôlôjia koa efa avolena tsy mahalavy tany Lionel sahoanao zenao efa vonona efandraisantsika izay a satria araka ny efandraisantsika teo hoe zareo amin'ny ao amin'ny club 18 no vahintsika eto izany a masoandro tsona rojo ranay varso efa ao izy a eo ihany koa ny filohan'ny club 12 aotra valo tojo andria mitantsoa miarabanareo aloha miaraba anareo amin'ny radio Madagasikara dia miaraba ihany koa ny teknisiana sy ny mpanaraka ny onjapeo amin'ity maraina ity ao ve tojo ya miarabanareo tompoko ya dia ao tokotrany dia faly miano anareo tsy mahalavy tany tokoa ity teknôlôjia tiako ampatsahivy kely aloha erlaisiny no loha hevitra nalefantsika ho an'ny mpiainy vetivety hoe velona ny teny rehefa koloina manao ahoana ny teny malagasy manoloana izany manambahiny ihany koa isika ao rojo sy tojo iza moa ilay vahintsika ao vahintsika androany zany dia Andriamatoa Denis Andria Mandroso diplomaty sady mpanoratra no mpampianatra ihany koa ie somary lavidavitra kely ny fifandraisantsika amin'ny Andriamatoa Denis Andria Mandroso izay ho alamintsika kely zay rehefa aveo fa misy aloha ny tsaro fantatra ho Salomon dia rehefa aveo tsika mitohy amin'ny resadresaka maro samihafa ihany koa ndao ary fa efa vonona izay rehetra izay efa tonga eto ihany koa ny fanehoan-kevitra avy any aminareo mpiaino dia hovakina mianada avy hatrany atomboka atao aminato ary satria efa misy vonona ito ato amin'ny miandro bakoly andritiana kokoa KM salame rehefa akoina ny teny malagasy dia tena lasa misy asany sy lanjany satria mba gasy ihany ny tenantsika hoy bakoly avy atya Fianaratsoa Ambohi Faindrano neny Carmel Naosirimo kokoa KM faly miaino anareo zahay avy aty Mananaravaratra ety dia bonne journée nareo sady resadresaka miaraka amin'ny vahiny ihany moa sika mahakasika an'izay loha hevitra izay misy fanontaniana tianay apetraka aminareo efa mety mbola maro zao no tsy mahafantatra ny zany hoe club 12 aotra valo 1808 moa zany afaka azavainareo foifoy ve ny mahakasika an'izay ya misaotra anareo amin'ilay fanontaniana eny ny vondrona klioba 12 aotra valo dia fikambanana vondrona izay mampiray ireo havana sy namana aty am-pielezana eto Frantsa ny Canada ny États-Unis fa misy ireo izay any toerana any Madagasikara izay mifandray tanana aminay izay manao ezaka mba hampiroborobo zany ny azo atao hoe fahaizana na izay
fomba rehetra anampiana sy androsehana izay azo atao rehetra ho an'ny malagasy na Madagasikara, indrindra amin'ny fampivoarana movain-jafy. Zay ngamba ny tena hoe azongatina aloha. Ao anatin'izay kluba zay ihany koa dia misy an'le hoe iza ary hoaiza. Mba afaka hazavainareo ve ny mahakasika an'izay azafady? Ie tompoko, raha ohatra tsy mahadiso raha sitrakareo dia mbola hotohizako kely zany ny fanazavana an'izy io. Eny amin'ny mampiandraikitra ny tenako an'ny kluba 20 dia izaroaiza zany dia toy ny hetsika isan-karazany izay efa naroso tamin'ny naroson'ny kluba efa teto-taona mahitsitra zay, ka io dia fandaharana avy amin'ny kluba sy ny mpikambanao ny kluba izay anasana vahiny manokana sy ivoizana zany ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fandaliana-pahendrena malagasy. Fandaliana-pahendrena na hoe sagesse angamba ny azo andikanana azy. Zay misandrahaka koa sy mipaka hatrany amin'ny sehatra fampianarana izy io, ny kolotsaina, ny fiarian-karena, ny tontolo iainana izay voalaza teo ary ny fahasalamana sy ny fizahantany. Eo koa dia azo atao koa ny fifandraisana iraisan-pirenena izay hoe tena zava-dehibe koa amin'izao fotoana izao, ary resaka koloaina sy ny maro hafa koa. Ka io fandaharana io zany dia fotoana iray izay hoe hitafana sy hanomezana seram-pitenenana ireo olon-kely manam-panahy izay vorotra ikeva hoy ny fiteny sy izay manam-pahalalana. Ka dia ahafahana mifampizara hikatsaka sy mandalina ny fahendrena sy ny soatoavina malagasy ary ny toe-panahy anatin'ny tontolo-piarahamonina malagasy, ka dia anehoana zany izay manoloana ny vanim-potoana ankehitriny izay hitantsika fa tsy moramora tokoa ary betsaka ny zavatra mety hoe azo asongadina. Zay angamba ny azo lazaina an'izy. Ka iza moa zany le olona izay asaina, ary no aiza izay hoe aiza no lalana mba hoe omeny atsika zay na hoe sosikevitra omeny atsika zay. Makasitraka indrindra. Aleo aloha tsika amaky anankiroa aloha zay efa vonina ao hoe mahakasika ny loha hevitra antsika hoe velona ny teny rehefa koloina, manahoana ny teny malagasy manoloana an'izay. Aorianan'izay tsika hitodika amin'ny resadresaka amin'Andriamatoa Denis moa izany Denis Andriamandroso izay rehefa niresantsika teo hoe mpandalina ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Zao aloha tonga dia vakio avy etany. Ie, efa misy vonina ato Mikael Rabesabotsy, coucou KM, amiko aloha ny teny malagasy dia tena teny tsara fa sy mba nity motamoti kopa-tanana ho an'ny bebe Rosette ary solo bolo miaino anareo tsy tapakareo. Toizany Lionel? Ie, atao amin'ny Ismaël Bora, coucou KM. Mila klona ihany koa ny teny malagasy mba ho velona, izany hoe mila diavina. Ny olana nefa matetika lasa kalaitsika ny fiteny malagasy rehefa mahay-pany amin'ny fiteny vahiny. Tsy izany dikany hoe mahay teny vahiny. Ismaël avy aty Lazareth, Kira, bloc A Tsiranana. Ya, zay zany ny faneho-kevitra ampiny. Aleo aloha apiko fa efa misy tonga ihany eto Rama Monsieur Mahefa, coucou KM. Salam. Amiko tsara ny teny malagasy fa isika no tsy mety azy. Raha anao fangatana taratasy eny amin'ny birao-panjakana ohatra isika dia terena atao amin'ny teny vahiny, indrindra moa fa ny resaka didim-pitsarana izay tsy maintsy mitady manam-pahaizana manokana andika azy amin'ny teny drazantsika, fa teraina manokana ireo vahiny mianatra ny tenintsika ary aprosina isika ho tiany atsika. Makasitraka anareo Mahefa aty Fianaratsoa. Ie, makasitraka efa misy misokatra ihany koa eo amin'ny Lionel eo. Aloha tonga dia vakio anankiray dia avy eo aorian'izay ny fanontaniana. Atao amin'ny ny haiko fitiavana. Salama KM. Akory. Ny fahitako ny teny malagasy ankehitriny ataoko mahitsy
velona fa mitsipozipozo tsy misy tia lalandresaka tsipelona fa ny tenitenenina no hitondrana ny teny soratana indrindra moa fa miampy ny fampiasana teknôlôjia miroborobo tanteraka koa ny fampiasana ny litera frantsay ny fanaovana teny frantsay amin'ny teny malagasy toy ny hoe midelira miconnecta suprimeo zay ny afatra avy any tonga dia suprimeo iany ary Andriamato Denis Andriamandroso ny fanontaniana dia hoe ndao mba hijery kely hitodika kely tany amin'ny lasa tany sika inona no azo lazaina ho antony ho fototra izay fahaverezany ny fampiasana ny teny malagasy izay tsy dia sarotra loatra manao an'izay fa teny hoe malagasy mahatoky tena ve tsika fa misy ny malagasy ary raha mahatoky tena ve tsika dia mahazo koa fa tsy malemy fotsiny ny eo amintsika amin'ny maha-olombelona fambanana zavatra mampatanjaka atsika ka rehefa mahatoky tena mantsy dia sahy miaro ny mahaizy atsika izy na izy zany firenena mahafantatra zany ny zavatra soa aminy dia arovany zany na ny any antsinanana na ny andrefana ny any avaratra na ny any atsimo isika malagasy mahalasa nyeritreritra hoe manana zay fahatokisa-tena zay le tsika fa tena misy ny malagasy sa manao valalalam-boa ny tompony iray tsy dihy ary rehefa dinihina zany dia ny teny malagasy dia ohatran'ny teny rehetrarehetra kolokolono ohatran'ny fiainana ihany io tsika hoe tsy velona raha tsy misakafo tsy velona tsika raha tsy misy rivotra tsy velona tsika raha tsy misy raha rey zany atao mahavelona angovo sady sakafo ho an'ny vatatsika fa ny teny keo ohatran'izay teny tsy velona ratsy mahazo sakafo ka ny sakafony dia fampiasana azy amin'ny ambaratonga rehetrarehetra miainga any amin'ny fitondrana any amin'ny fampianarana amin'ny asa fikarohana dia amin'ny andavanandro eo ambaratonga tsirairay avy ireo tsy mitovy ny fomba fampiasana teny malagasy amin'ireo ohatran'ny teny hafa ihany misy ny teny any ambanitsena misy ny teny any amin'ny birao misy ny fomba fiteny amin'ny akademia misy fomba fiteny fanoratana ihany koa zava-dehibe izay tena mahosahosa atsika zany za moa dia anisany mpanoratra amin'ny teny malagasy dia raha ohatra ianao manao fikarohana nataonao hoe roa alina aza mividy ny bokinao vitsiny mividy rasy fikarohana fa raha ataonao amin'ny teny frantsay na roa hetsy aza mividiny misy mividy ihany dia tsika zany eo amin'ny le teny malagasy mbola tsy votom-pinoana fa tena azo ampiasaina ny teny malagasy amin'ny lafiny rehetra na amin'ny dingana aty amin'ny farany ambany teny andavanandro na ny amin'ny asa fikarohana zay angamba aloha natao dia azoko tohizina ya mankasitraka tompoko velona ny teny rehefa koloina manao ahoana ny teny malagasy manoloana an'izany ndao ary zatsy izy va kio indray zay efa voninao ato amin'ny nomenjanahary fehizoro kokoa KM salame zao za malagasy za malagasy fa tsy malagasy ka andrianiko ny teniko ka nan'ny afako feheziko ka zao hoe aza tambatra reto le teny malagasy teny vahiny zay aloha fa tsisy ambara firy merci KM fehizoro avy aty ambatona zaka ihany ok merci misotro mankasitraka anao Julie Ravakiniaina salame ny sarany teny malagasy ao anatin'ny lalam-panorenana mihitsy no tsy mety afaka ny hevitro teny pirenena fotsiny ny teny malagasy afaka ny voalaza ao tsy tadidiko ny andiny misy azy ny teny anglisy sy frantsay indray no teny ofisialy nefa ny teny ofisialy mahery kosa no ny teny pirenena ny satany ie mbola angalantsika tompona andraikitra mahefa mihitsy ny amaran'izay zavatra zay fa aleoloantsika aloha hiverina kely any la frantsa anyndray ary rojo ranay voarososy tojo andria amin'ny tatsoa raha maheno nareo dia afaka tonga dia miresaka avy hatrany ihany koa ndao ary ia misaotra ny alaina amin'ny fitenenana
Fanamarihana kely fotsiny angamba araka ny voalazan'olona rehetrarehetra teo samy matsapitsika malagasy tsika tsirairay avy fa manana ny asiny ary manan-danja tokoa ny teny malagasy mila omena toerana manokana izy izany ka raha araka ny lohahevitrsika androany velona ny teny rehefa kilona tokony rehetra ihany moa izany miaina mananaina ny teny malagasy mila kolokoloina ary manantena ihany koa izany fa mety hitondratsika lavitra lavitra izay ka eto hitodika amin'Andriamatodo ny Andriamatoso amin'ny mpampianatra azy amin'ny mpandalina ny diplomasia sy ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena azy dia te hametraka fanontaniana hoe inona tokoa moa izany no mety ho sakana tsy hatratraran'ny Madagasikara ny tanjona ambony dia ambony raha tsy aka ohatra tsika ohatra hoe ry zareo japonais izay mametraka hatrany eo anoloana sy lohalarana ny kolontsaina tsy mahizy azy rehetra tsy mba ho afaka tsy ho azontsika malagasy atao hoe mahatratra tanjona toy izany mety ho lasa tahaka izay koa hoe Madagasikara atsoatsy lohany mihitsy arytsika teny momba ny japonais nareo fa miteny firenena maro samihafa ohatrany rozy nametaka fanontaniana fa mbola verina voalohany aloha raha ohatra nareo resaka teny dia le olo malaza izay Gandhi dia nilaza hoe ny teny no ataratry ny fomba fisaina tsika zany raha ohatra mampiasa teny malagasy dia tena afaka mampiseho ny maha-malagasy atsika tenako moa zany efa tsy ivelany ny solopena ny firenena malagasy dia tena nahatsapa mihitsy indrindra zany rehefa eo amin'ny ataontsika hoe mifampiresaka amin'ny aty ivelany eo amin'ny fampiraharaha eo fampiraharaany raha ohatra mba misy amboniny eo amin'ny latabatra boribory eo zany mifampiresaka ny vahiny sy ny malagasy dia misy zavatra tiany malagasy ho vitsivitsihana dia matetika ny malagasy tsy mahavita azy amin'ny teny malagasy ranoray fa dia mifangaro daholo ny teny rehetrarehetra dia sahirana nefa ny hafa raha fa fampitsipitsika izy dia amin'ny teny tiako lazaina amin'izany dia itsika zany sahirana ohatrany hoe mahety ny hetaheta ambony lakana satria tsy ampiasaintsika ny rano andehanan'ny lakana n'inona ny tena olana zany dia tsisy ray aman-dreny fitaratra tsisy atao fitaratra amin'ny teny malagasy ary amin'ny fifampitondrana moa ntsika malagasy misy teny hoe ifampiarana ny fifampitondrana ary misy teo teny ifampifehezana teny malagasy zany eo amin'ny andavanandro dia ohatran'ny asa zay ngamba mahavononosy atsika tsy mba makalesona amin'ny zavatra natao ny hafa ny ataoko hoe fitaratra dia satria zao misy olona zany nanao nilaza ny tokony atao ary misy aza nandidy mihitsy raha i Frantsa no resahana dia François voalohany nanao didy volana tamin'ny 7 dia amin'ny 14 nandidy sy nanapaka fa hoe manomboka androany volana oktobra nanaovana izy eo dia teny frantsay no ampiasaina eto amin'ny tany sy ny kevinena izany teny frantsay izany nefa dia tsy misy ny teny azy raha tsy manodidina amin'ny Parisy fotsiny teny paritra dia BDB ary mbola misy hatramin'izao na ny baska na ny catalane na ny auvergnane na ny etsetsetsetra fa io mantsy ny olana anankiray amintsika koa misy le tsisy mandahatra dia lasa hoe inona ny teny firenena ary inona ny teny paritra so dia teny paritra no atao lasa lohany teny firenena tsika zany tsy mandahatra satria tsisy mandahatra dia ray aman-dreny fitaratra manoro lalana zay zany anisan'ny anankiray ohatrany hoe ngamba mety azo amboarina eo amintsika fa manakaraka an'izany ny teny dia tsy velona raha tsy ampiasaina dia no nitapaka izay teny frantsay zay nataon'ny mpanjaka François voalohany dia nampiasa azy ny mpanoratra sy ny
avaram-pianarana nahita fianarana tsy nahazo ravina varatra tao amin'zareo dia frantsay moa zay nianatra frantsay dia misy hoe pléiade ao anatin'izany Tibélès Rosas nampiasan'izany ary niasa fikaroana dia nanaraka an'izany tsisy hafan'izany tao Italia fantatrareo tsara i Léonard de Vinci tamin'ny taona 1920 na Galileo tamin'ny taona 1910 zany hoe tsy niteny tsy velona raha tsy mampiasa azy daholo ny tompona andraikitra rehetrarehetra amin'ny tany sy firenena hatrany amin'ny olon-tsotra ka hatrany amin'ny tapaizana ary ao anatin'izany keo ny fitondrana ka ny famelomana ny teny zany dia fampiasana azy sy ny fivoaran'ny voambolana arakaraky ny toetrandro arakaraky ny fifampiresahana koa ilain'ny samy olombelona satria maro samihafa ny ohatra hoe teny amin'ny fampijery na hoe miresaka amin'ny tanana tsy mitovy mihitsy amin'ny teny satria ny teny misy votoatiny ary azo vaovoana ny ao anatin'ny teny miaina ny teny ary amaranako azy fotsiny amin'izay aloha dia ny tena ilaina ny teny dia satria ny sofina no lalana mankany ny fo indrindra ao andra malagasy olo ny fo sy ny fihavanana dia tena zava-dehibe raha ohatra kolokoloana ny teny malagasy. Manohy ianao rojo rehefa avy eo fa misy tsara ho fantatra aloha ao dia miverina ihany tsika rehefa avy eo. Eny ary ao anatin'izay don.fr izay no entsika manohy ny fiarahana ihany koa eto makasitraka ny Daniel aloha nitondra ny nahandro teo raha ny zareo any ivelany ihany no tena sahirana be amin'ny ravitoto marina ve aloha zany alohan'ny hanohizantsika azy rojo tojo miakitra amin'ny tsirairay angambany raha ohatra ka fijeriko anazy fa da aloha mihinana ravitoto azo atao hoe tsisy sanandro kosa fa miezaka mba rehefa miandro alahady isaky ny 5 andro eo fa hitako loatra aloha zay manahirana azy eny aloha ny ravitoto tena izy tokoa fa ravitoto fingotra ary voanjobory maina ve misy fa misy ny rehetra ty zao ka efa raha ohatra raha tsara ny lalana anafarana azy dia ifindrany misy ifindra ato efa misy voanjoborony fa ifindra le vary zao no eny iverinantsika ny loha hevitra aloha anatin'izay ary velona ny teny rehefa kolona manahoana ny teny malagasy manoloana izany efa misy ihany koa ny fanehoan-kevitry ny mpiaino ato François Rakotiniaina miarabany KM raha ny teny malagasy aloha tena tsara manan-karena tsika manana azy fa ohatra ny maty kelikely miarabany KM navelona ny roa le afatra tohizako ary ny famakina ato amin'ny veloviavy-gasy salama KM akory velo avy aty sakara ihany raha amiko manokana dia tsy voakolo ny teny malagasy satria voalohany ampifangarona amin'ny teny vahiny vary amin'anana moa zany ohatra hoe efa ny appel azy ao fa toujours messagerie ny foniny faharoa diso aofezana be loatra ilay teny hany ka adino momba ny fanoratana azy ohatra hoe za mba tsy ianao eny amin'ny sampanana raha riva azafady amin'ny fanafezanteny no anehoany azato tsy tokony atao ambanin-javatra ny teny lazantsika malagasy andrianiko ny teniko ny an'ny hafa ihany koa feheziko mirary soa anareo mpikarakara sy ny mpiaino RNM mankasitraka tompoko dia mankasitraka anao ihany koa tsara ihany koa aloha no manamarika zany fa efa nanomboka omaly ny fahafitopolo taona ny fankilazana ny fahafitopolo taona ny avatsa UPEM mitoy amin'ity anio ity zay ary mbola misy ihany koa ny hetsika rahapitso fanomeza amina maroboninahitra ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny avatsa UPEM izay ndao ary tojo mbola ao tsara ianao hitoko tohizantsika ny resadresaka amin'Andriamatoa Denis tonga dia tohizana tonga dia tohizantsika avy hatrany
toy ny fidiny koa zany amin'ny teny foy ny olana mipetraka dia ao anatin'izay no ny vahaolana. Ny olana voalohany izy zany tsisy ray aman-dreny fitaratra ahafahana ataontsika hoe atao fijery anasoavana ny teny malagasy. Matetika ny ray aman-dreny fitaratra dia ny amin'ny fitondrana voalohany satria zany ray aman-dreny zany amintsika dia olona jaina zany ary olona toiteny zany manana fahaizan-teny. Lafy ny faharoa mahatonga antsika osaosa amin'ny tenitsika dia satria tsy mahatoky tenitsika efa nolazaiko teo, tsy mahatoky tsika efa mpamanana zavatra tsara dia lany andro mindrina amin'ny olona. Lafy ny fahatelo tsy manana ampotsika hiary ny mahamalagasy eo amin'ny endriny tsara indrindra ary manana ampotsika hijoro fa misy zany malagasy zany ary azo ifampiresahana tsara zany na eo masony samitsika zany na eo masony vahiny. Jereko tsara fotsiny zao misy ny olona mikabary, olona ambony, tsy misy vazaha mihitsy ao farafahabetsy ny vazaha anankiray dia teny frantsay no anaovana ny kabary. Ary dia tsika mianatra moa dia rehefa mivory dia matetika ny tena manavanana ny lahadinika dia atao amin'ny teny vazaha, dia ny fomba firesahana amin'ny teny vazaha, ny famitinana dia atao amin'ny teny vazaha rehefa vita ny antsoratra. Zany tsy manana ampotsika ampiseho fa misy ny malagasy fa falifaly fotsiny fa malagasy ny taratasy manana hira-pirenena sy manana sainam-pirenena samy manana izany daholo ny olona rehetra. Ny lafiny mahatonga antsika fisairana koa dia ilay lazaiko teo fahalalanam-bo ka na misy zavatra tena feno aza ny malagasy dia ny feno dia teny hafa no vazaha no indraminy. Dia ny farany anankiray dia tsy mbola firenena tena mafioronytsika satria misy foana ny resaka voatany sy hafanetsisiny. Dia indrindra zany nisy fotoana teto tamin'ny tantara-pirenena nisy hoe fanagasiana. Izay raha ny tena marina anisan'ny tena naniva zavatra satria ny tsy fanagasiana ny tokony natao loharana fa ny fampiasana ny teny malagasy tsy mitovy mihitsy matsy zany. Satria raha malagasy ianao zany dia maky ianao ohatra hoe amin'ny teny vahiny anankiray dia agasianao iny zany hoe adika teny. Averiko indray zany ilay lazainy Ngagandy teo ny teny ampiasaina ny taratry ny fomba fisainana. Ka raha ohatra adikanao ilay zavatra ilay fomba fisainan'ny olona dia tsy ho fomba fisainanao rahopiana zany. Mazava. Ka raha tianao zany diverenako ilay resaka Meiji teo Japonais sy ny karany fa fampihinana faharoa ataoko zany dia zao raha dia mbola tsy fotoana fampihinana zao ahoana ny amelomana ny teny dia lafa ny efatra ny famelonana ny teny: antsoratra, ampitenenana, ankira sy antsary. Zay teny velona rehefa ampiasaina. Ny antsary moa dia hitanareo ny tantara vitsivitsy reny dia reny mizatra mampime amin'ireny ohatra na hipovy aza dia manao zavatra tahaka an'ireny dia hitanareo fa ny teny dia teny malagasy atao mipovy. Ankira moa mazava ho azy fa ny hira eo alakalaziko ianareo ny sofina lalana mankany fo tsy izany voalohany an'izay. Ary ny fitenenana dia hitanareo fa tsy misy foana atao fitaratra eo amin'ny andavanandro. Ray aman-dreny moa raha nitrano ny any am-pianarana moa dia ny mpampianatra. Nefa amin'izao fotoana izao dia lazaiko ianareo mihitsy ohatra ny tena hideradera tena mihitsy ny manao hoe sekoly mampiasa teny frantsay. Zany ny tena hideradera ny sikevokevona azonareo zany
tsy mbola nisy nanao mihitsy hoe ato nareo ny sekoly a mikolokolo sy manatatra ny atao hoe teny malagasy sy ny koltora malagasy. Mazana manana ampoa tia matoko tena ka rehefa zany rehefa tetao atsoratra nyfitenenana ankira sy atsary a dia tsy velona teny. Eo velona kely amin'ny resaka japonais teo a resaka sinoa dia miverina amin'ny malagasy rehefa teo. Ny japonais zany a tamin'ny taona 20 sy 20 tomboka amin'izay le atao hoe andron'ny Meiji. Tonga teo ny emperora dia 9 isan-jaton'ny vehivavy a no tsy namaky teny sy nanoratra. Noho ny ala teo izy a tamin'ny taona 12 sy 700 a dia saika 100 isan-jaton'ny vehivavy a na namaky teny sy nanoratra. Dikan'izany tsy maintsy misy zany manoro lalana manapa-kevitra. Ny tany Frantsa dia François voalohany dia zao izy a namorona ny akademia frantsay tamin'ny taona 5 sy 700 a izay tena nahazo faka tamin'ny taona 20 sy 700. Dia tsika ny akademia tsy amena an'izany fahefany zany hoe manitsy sy manabe voa ny teny malagasy. Ny lafiny faharoa tany sinoa Confucius dia fantatra tsara fa nanana fahendrena lehibe mihitsy tany amin'ny sinoa dia tamin'izany andro zany dia efa namaky teny sy nanoratra daholo sinoa. Arak'izay zany a dia hitantsika raha izay fotsiny asany raisiny dia hitantsika fa ny teny voasoratra no anisany ihany koa ahafahana manapalitaka ny teny firenena. Raha ohatra ny raiboto fotsiny aza ny jerena rehefa nandika ny baiboly tamin'ny teny raiboto i Lutera zany taona fahinjato tany 20 sy 200 ka izay raha tsy diso tadika dia lasa velona ny teny raiboto. Da io zany a tsy misy zavatra hoe fahagagana tompoko amin'ny famelomana ny teny, tsisy fahagagana fa teny a dia velona ohatra tsika ihany a mila kolokoloana. Mahakasitraka indrindra amin'izay fehiny faran'izay hoe mila kolokoloana ny teny. Mbola iverintsika rehefa avy eo a tsara ihany mampatsiahy antsika hoe ny vahintsika dia avy any an-dafy a amin'ity maraina ity a zareo avy amin'ny club 20 eo ihany koa Andriamatoa Denis Andriamandroso izay izy moa zany efa niresahantsika teo ihany ny mahakasika azy izay a nakaiza izy teo i Lionel iny momba azy iny a mpandalina diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena no miaraka amintsika eto izany. Ny loha hevitra dia andao vakitsika izay navaliny mpiano azy ao aloha dia avy eo mitohy amin'ny resaka isika. Efa misy volinary ato aminaty dia ovakiko a Johnny Océane. Bonjour KM. Salam. Simba ny teny malagasy manoloana ny fanafoezan-teny sy moamo very ny teny sy ny lantom-peo malagasy. Raha anao motamo. Raha anao motamo. Ye ho an'ny Wirslo i Robert ailehe soa ny safa soa ny atsika malagasy fa tsika roa malay azy kanefa reo sinoa reo a mianatra ny atsika you know avy aty tsy dia haiko loatra mamaky an'le fomba fiteniny. Ye teny malagasy daholo zany. Teny malagasy daholo, teny paritra, teny paritra. Ia ampina anankiray Lionel. Atao amin'ny malaza tsy atalao. Mbola tsara KM. Salame. Voifoa fa maro ny foko ny teny malagasy maty ka hevitra ka aloha raha jiaby aparitatsika eto mba atao teny gasy ohatra dokam-barotra afisy sy ny sisy sotry ampina ray farany. Apiko anankiray a Yamna Shah koko KM. Velona ny teny rehefa koloina fa saingy efa hita miarahara fa mirona amin'ny teny vahiny sika malagasy ka isika tokony kolokolo indray no tsy tia dia lasa zary raha hiteny malagasy ranoray ny zazan-kehitriny raha izao no mitohy dia lasa vazaha tapany malagasy
malagasy satria ny zazateraka amin'izao tsisy te hampianatra teny malagasy ny zanany fa eny amin'ny sekoly miteny vahiny ihany no mianatra ny zaza. Zay ie manana 7 minitra sisa tsika dia tapitra sady ny fiarahantsika eto zay ny faneho-kevitra ampahindray rojo sy tojo sady mena ianareo ihany koa ny mety hoe tsara ho fantatra sy ny fanampanazavana mahakasika izay faneho-kevitra izay no mitohy amin'ny fanontaniana amin'Andriamatoa Denis tsika rehefa avy eo. Eny ary ya ndao ary ya misaotra indrindra amin'ny zany sosikevitry ny mpiaino koa ary tena mankasitraka anareo zay miaino sy manatotosa ity fandarana ity. Tena azo atao hoe ngamba tsitsatsiaritra dia ilay fandarana moa dia hoe iza sy hoaiza efa voatolotra teo moa zany no maizy azy any Andriamatoa Denis fa ny hoaiza koa ary zay fantzay dia mametraka ohatrany hoe mampirona amina fanontaniana anankiray zay tena tiako apetraka amin'ny Andriamatoa Denis hoe inona moa zany ny tokony ho anjara ny tsirairay raha mitodika amin'ny tsirairay tsika dia hoe inona ny tokony ho anjara andraikitry ny tsirairay anarena nangambany na hoe amolavolana hevitra maro na vitsy ary fa anarenana izay zao toe-javatra misy izao. Zay ngamba no fanontaniana tiako apetraka manokana. Ny valin'izay dia vitsivitsy no lazaiko ny teny fototry ny firenena. Firenena zany dia misy masotsivana vitsivitsy. Ny amin'ny vazaha moa ny azy dia hoe te iaina Ernest Renan nametaka an'izay fa ny tena famaritana ny atao firenena dia ny fomba ikambanana fomba netitazana zany dia ny ohatra hoe ny finoana fa indrindra ny teny karaha tiatsika anana tsy ho marefo ny firenena malagasy dia tsy maintsy atao azy avelona ny teny malagasy satria ny teny no fototry ny firenena. Lafo ny faharoa hoe iza eo dia eo zany ny voambolana ampiasaitsika dia mila jerena akaiky. Resaka tsika zao ohatra amin'ny teny vazaha hoe chef d'État raisy fotsiny chef d'État dia ataotsika hoe filoham-pirenena. Mba heverinareo moa fa misy dikany amin'ny teny malagasy hoe zany atao hoe filoham-pirenena zany. Ny État rafitra, chef d'État zany filoha na fanjakana raha rafitra ny fanjakana. Filoha fanjakana nefa ataotsika hoe filoham-pirenena zay olona. Tsy mitovy mihitsy zany. Voambolana zany tokony ho jerena akaiky. Resaka président zany tsy misy ao amin'ny teny malagasy. Ary tsika nahita fianarana mandika teny keo dia indraindray ohatra ny mba mila heverina akaiky ihany ny zavatra ataotsika nahita fianarana. Ohatra zao hoe redevabilité dia ataotsika hoe tamberina ndraiky. Zavatra mitamberina zany nge ka ratsy amin'ny malagasy fa ny atao hoe redevabilité dia nisy fitokisana nomena anao ampiasa vola ohatra zany na mitahiraka. Inona ny valiny izay fitokisana izay dia valy fitokisana zany azo ny malagasy atao hoe valy fitokisana. Ka ny hoe iza zany tsika tsirairay avy manana ndraiky voalohany indrindra amin'izany dia ny fitondrana. Faharoa tsika nianatra rehetra nahita fianarana, ny avaram-pianarana, ny nahazo ravina avaratra. Ary ny fampitana an'ilay teny keo tena zava-dehibe. Ianareo amin'ny hainao manjery izay manoratra tsirairay avy ary eto dia milaza aminareo fa mahavariana rehefa mandika ny gazety mivoaka isan'andro nareo ny gazety famakinareo na famakitsika roa alina ny atota isan'andro fara-pabetsany fa ny gazety famakiny malagasy andavanandro na mpitondra taxi be na mpitondra taxi na ny malagasy tsotra 5 alina any amin'ny 5 alina any hitanareo amin'izany fa ny nahita fianarana eo amin'ny fahefana ankabeazany fa ny olon-tsotra eo amin'ny fahefana dia mamaky ny teny malagasy noho izany dia tokony koa zany izay nahita fianarana izay nahazo ravina avaratra tokony ampiasa teny malagasy ary tena tokony ampiasa teny malagasy. Za miresaka aminareo zao nge ka tsy nianatra teny malagasy mihitsy
tamin'ny andronay a za nanao latina nanao grika nanao allemana nanao teny anglisy tamin'ny andronay mantsiny a teny malagasy sy teny vahiny tamin'ny andronay ka arak'izay zany a dia ianareo anisan'ny voaloha laharana eo amin'ny fampitana ny teny malagasy teny malagasy nanao manjery a ny tranokala koa zay voiziny aterneto ary misy betsaka amintsika mihitsy manamora zavatra indrindra moa fa ny avana ty Dilambato malagasy Dilambato no anisany mora manary lamba indrindra raha miresaka teny malagasy na sa fomba malagasy ary tantara malagasy no dia tsisy mahay miaka-piasa za milaza aminareo fa mampianatra ao Madagasikara ambaratonga ambony mihitsy zany satria efa master 2 na amin'ny doctorat fa milaza aminareo fa raha miresaka tsika momba ny ateokalao dia tsy misy mahalala ny fomba fampiasana zany fa iveriny hoe kolokolo ohatra zao dia ateokalao diso zany kolokolo tsy ateokalao mihitsy kolokolo a dia hoe mila zavatra ako dia io zooko ny azo an'io ohatra amin'ny asa-panjakana dia tokony no zany zany amena fahafapoa fa misy zany tompo-pahefana dia manao ameko anao io fa mba mila kely hitanao fa mangatsika moa ny andro zao manahoana ny kafe anatakan'izany dia azanao zany lasa vidiana ny zavatra tokony ho azonao noho ny zoanao nefa tokony ho amenanao mahaimaim-poana dia dikan'izay kolikoly ampanankarena ny mpandray ary azony fahafapoa ny mpametsolitra tsy ateokalao mihitsy zany ny ateokalao dia zavatra misy tanana tsy hita maso zay amin'ny feny ateokalao amin'ny malagasy za manao zavatra ho anao ohatra zany hoe ao anatin'izany valibabeny amin'ray aman-dreny sy ny zanaka mivaly tanana eo amin'ny andavanandro azonareo tsy tohizatsika izy fa be dia be dikan'izany zany tsika malagasy betsaka ny arena ao amin'ny kolotoratsika kolona nefa tsy kolotsika ary manana andraikitra lehibe amin'izany mihitsy nareo amin'ny haino amanjery za raha mijery ny fahitalavitra indraindray dia tena tesitsika ampamifarafara mihitsy amin'ny teny ampiasaina marina tena variana mihitsy za lazaiko aminareo fa efa mitety tany maro ary zahako dia olona matikambo mihitsy amin'izany malagasy zany ampanetry ny tena ny tenenako an'izany fa za raha ohatra hoe manasa vazaha tamin'ny andro lehibe na masoivoa dia maintsy misy valisy gitara foana eo dia mamorona amin'ilay gitara satria ny gitara malagasy tena miova ny tadiny dia mody akorontatrotako eo izy dia rehefa taitra ny efa za atao iny zany gitara zany atao milendalenda tsara izy aloha dia rehefa avy eo izy tendrenao manao dia antarikana gasy dia ariny izy dia rehefa avy eo farananao mivaly lazaiko aminareo tsara fa manontany anao izy aiza no ahitana be makany aminareo babo avy hatrany zay ka itsika zany isika no antoko ny firenena malagasy itsika ny antoko ny fivoarany Madagasikara satria lazaiko anareo ninninona ataotsika dia olombelona ny ao ambany raisiko fotsiny zao ny diplomasia amaranako azy raisiko ny diplomasia zany hoe fifanarahana sy fampiresahana amin'ny andro velona inona atao diplomasia dia fifanantonana fifanantonana jerevana hoe ahoana ny fomba iarovana ny tombontsoany tsirairay avy dia inona no zavatra tena lehibe amin'izany dia ny fahafahafantarana fa misy isika ary ao amin'izay dia hoe misy zavatra tena tsara azo raisina ao amintsika misaotra tompoka ka dia misaotra anareo na amin'ny fitenenana fa zay moa hitanareo ny fomba filaza aminay dia boto fanirakiraka ka mahafinaritra mamita hiraka rehefa hita rehefa tsapany olona fa misy isika za lazanareo fa tena menatra mihitsy tamin'ny taona 2012 raha natao zay ataontsika hoe ampirahina atsika sy ampifandray atsika
dia ny fifanarahana no atao tamin'ny teny tsy fantatra. Izay ka dia ny famaranako izany misaotra anareo tompoko. Misaotra tompo. Ary ianareo no tena angady ananana amelomana ny teny malagasy. Eny ara. Makasitraka indrindra. Rojo tojo andao faranantsika ihany koa izay rehetra izay 2 minitra sisa ny fotoanantsika eto. Eny tompo. Ya. Dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra ianareo izay manatototra ny ty fandarana ity. Iza aroaiza moa zany ny lohateny ilay fandarana izay niketrehana aminareo tena nanome vaingany mihitsy ny amin'izay etaeta nataona izay satria voalohany izy ity ka dia mbola mamerina fisaorana izay mamerina fisaorana indrindra koa ny Andriamatoa Denis izay nanome azo atao hoe ilay fahendrena sy azo atao hoe sosikevitra isan-karazany ka dia antsitrako izay hanovizana anazy fa dia inganeo ela velona ny teny malagasy satria betsaka ihany ny zavatra mbola azo atao hoe atsangana sy atao izay anohizana azy. Izay ngamba ny hitahita fa dia kliba moa dia manaraka. Rojo ao ambadika ao. Ya, mbola tsara. Farano ary. Eny ary ny voalohateny moa izany dia ny fisaorana anareo amin'ny Radio Madagasikara, mikirakira ny fandaharana, ny mpanentana, ny teknisiana sy nareo rehetra mpiara-miasa ao, ny vahiny ihany koa tsy adinoina Andriamatoa Denis Andriamandroso. Etona angambany tena mahafinaritra ny fifaneraserantsika androany tamin'ny nandray anjara daholo na ny mpanaraka na ny tapaka ianao rojo. Ngamba ny tianyteny zay. Maheno, ya, azafady fa falasa kely. Samy nandray anjara avokoa na ny mpiaino, ny mpanaraka, ny samy naneho ny heviny arita fa hoe mbola ao antsika tsirairay avy ny fitiavana ny teny malagasy fa saingy hoe noho ny fivoaran'ny toetry ny andro, fanatontoloana amin'ny famaofao eny andavanandro mpianatsika no mahatonga an'ilay izy ho lasa tsy dia hita loatra. Ka entanina aloha izany sika rehetra tsirairay avy na nareo eo anivon'ny Radio Madagasikara izay mampita ny lafin'ny serasera manerana ny nosy. Alao eto fa io ny antsika ndao antsika ambony dia toy izany ihany koa antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana. Ny anampiako azy kely farany angambany satria moa izany masoandro ontso dia isan'ny mpikambana ihany koa ao anatin'ny kluba 29 izay nandray anjara tamin'ny volana jona teo niaraka tamin'ny Akademia Malagasy ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy nisolo tena niezaka nampafantatra izany atao hoe asan'ny teny malagasy taty ivelan'izany. Dia ilaza vaovao kely amintsika mpiaino mitohy hatrany ny fitondrana avo ny teny malagasy na dia aty ivelan'ny nosy aza izahay ka noho izany misy ny hetsika efa eritreretina satria tsy iray volana ihany ny tokony anandratantsika ny teny malagasy fa tokony andavanandro mpiainatsika ny fiainantsika mihitsiny anefa moa izany amin'ny hoe aty atany lavitra sy noho ny resaka fanatontoloana amin'ny manosy raha teo amin'ny Madagasikara mila misokatritsika zahantsika alefa tsikelikely ihany ilay izy ka ny fandaharam-potoana manaraka moa izany amin'ny 12 ny volana septambra izao aloha izany misy ny festival du cœur izay andraisan'ny ny kluba 12 aotra valo anjara ihany koa any Orléans misy io mampahafantarana ny kolontsaina malagasy izay andraisana vahiny toa ny vanitsoa hitendry valihy tononkalo dia nanjara zafindrakoty ihany koa mpialao tantaran'onjapeo tononkalo izy ty anao fampitana antsehatra toy ny ahoana ny famelomana tantaran'onjapeo izany dia ihany koa ireo mpanao hosodoko malagasy malaza ny mpanao asa tanana vita amin'ny vy tsetratsehatra izany hoe fampisehoana ny kolontsaina tena malagasy mpakaty ivelany. Ihany koa ny fanomezana amin'ny fankalazana ny teny malagasy moa izany dia misy ny hetsika isan-karazany ny anja tononkalo moa izany iny mitohy foana ny fanitarana ny izay fankalazana izay.
manirana zao tontolo zao dia ezahana izay isaorana ireo izay efa nanolo-tanana mbola iantsoana ihany koa ireo izay afaka ifanolo-tanana fa iray ihany tsika malagasy mbola hitohatra moa izany fa ezahantsika ampitaina eto miaraka eto foana ny toy amin'ny fandaharam-potoana isan-karazany fa zay angamba no ambinako azy isaora fanokana moa zany rojobo zay avy hoe masoandrotsony zany ny anarany ary na aliana tokoa ny bokony atao hoe ampelasynoro na aliana na ampealesina io boky io ary tena misarika any rehetra amaky zany boky zany ampelasynoro tadio tsara misaotra sy eny ary mankasitraka atsika rehetra misaotra tojo andria mitadotsoa zay filohan'ny klioba 20 teo ihany koa masoandrotsona rojo ranay voarsoa isaorantsika ihany koa andria matodeny andria mandroso izay mpandalina ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity misy tononkalony deny andria mandroso ao izy moa zany dia manana an'ilay solona anarana hoe dahava ry malagasy havako to maratry zany fo to tsy mazava ny ao ando to tebiteby lavareny to ny mona aza mampiteny ry malagasy havako miorooro ny fiainanao rehetra misavorovoro vorao ny erisetra tena tsy nahitana tory ianareo vahoaka malagasy oriory raha loaka ny atom-poko to feo mitaraina mety loko ry malagasy mitsangana re mijoro asy hoy ny heripo ratra feno eny fandrobana maty koa aza nahitana raha ikika sy tomana tsy mahazatra tokoa izany raha mbola malagasy mitompotany ratra feno eny fandrobana maty koa aza nahitana erisetra veno atao lalàna fampitahorana no ifampitondrana aizy ianao ry olona fosy ny fihavanana hevitra tsy mitovy velo ampisarabazana ifankahalana malagasy aho malagasy ianao i madagasikarako madagasikaaranao ndao isika hiaraka fa tsy ifandao tsy misy fahavaloko tsy fahavalonao
misy fahavaloko tsy fahavalonao afa sy nyfantrana mianjady amintsika izao koa ny kivikivy dia rarana atao fanevatrany ny fanantenana. Malagasy aho, malagasy ianao, mitsorota olo, mitsangana, mitambara, i Madagasikara malala, miandry zaho sy ianao. Daha marsa 7 dia mbola mitoytsika eto anatin'ny korambe mandrainy maro be ny afatra izay voaraintsika tamin'ny fa eto aloha dia efa hialana tsino azay samatika tsy voavaky ezahantsika ihany aloha zany ny amaraparana an'izay ndao e efa misy vonina atao amin'ny kato a bienvenue Jean bonjour KM salama vela tokoa ny teny rehefa kolona isika malagasy dia tsy diso anjara mikolokoloana azy io satria ny mpampianatra mampianatra ny teny diso merci KM fa mahafinaritra ny fandaharana bienvenue avy aty antany masaka ihany no manoratra ary farany dia manao bonjourné ny ekipany KM sotra betsaka zatovy Piero ary salama KM salama miakina amin'ny tsirairay ihany io e rehefa tsy manaja ny tenin-drazanao ianao dia sarotra aminao ny anitsy ny hafa koa indrindra fa amin'izao mondialisation izao dia betsaka ny zavatra miova zay ny azy mifaneokevy eny manao fiaviny tafara bonjour miavaka ny teny malagasy satria iraisana ny fampiasana azy isika mahay azy ary misy vahiny mianatra azy ihany koa afany mifandray am-po amintsika zay ny heviny ndao ary toizana reo any atao amina iza Mariana Sekely bonjour KM zay avy aty andilamena aloha e amiko aloha raha amin'ny teny malagasy no koloina dia mety tena vitsisa no anitsinitsinina ny fahatany ny teny malagasy ohatra hoe ny vilisy sy ny lovia dia samy tenenin'olona doly atao amin'ny Juno Dorika Arionna mbola misy toy izay anaran'izay fa takona ny ambadika any rambe mandrainy salama misaotra amin'ny loha hevitra velona tokoa ny teny rehefa koloina koa mifanindry an-dalana amin'izany ny fanajana azy ny teny malagasy dia mitovy amin'ny teny rehetra maneran-tany isika no tompony ko anjarantsika ny kolokolo sy manome asina azy mba tsy foana fa mariky ny fahaleovantena izany ka mahavelona an'izany teny malagasy izany ihany koa ny fikolokoloana azy koa ilaina ny fampianarana zany amin'ny mpianatra rehetra velomy ny tenin-drazantsika mba ahamora ny fifandraisana sy ny fifanampiana eto amin'ny firenena sahi miteny na manoratra teny malagasy tsara ry malagasy avako mamiko misaotra betsaka KM makasitraka ho any leoan'ny olonirina kokoa KM tara zany efa tsara ny loha hevitra fa ny tenitsika dia velona tsara fa isika ihany no antony merci ny vahiny atao amin'ny Patrika Ranaivarson salama daholo e salama tena vela tokoa ny teny rakoloina satria anisany tsy afa-misaraka amin'ny fandrosoan'ny fiainana koa izy io ary tokony mifanaraka amin'ny fivoaran'ny toetrandro ny fikoloana azy manoloana izany ny tena malagasy dia tsara raha tena ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ary tokony amorana pejina roy hoentana ampisongadinana amin'ny fampiasana ireo voambolana vaovao mba hanamora ho an'ny malagasy sy ny miaina sy mampiasa azy anisan'ny mikolony teny koa ny teny miaina azy rehefa mampiasa azy toizako ato amin'ny Julie Ravaky ny aina salama ny satan'ny teny malagasy ao anatin'ny lalam-pandrenana mihitsy no tsy mety araka ny hevitro efa nolazainy teny pirenena fotsiny ny teny malagasy afaka ny voalaza ao ny teny anglisy sy frantsay indray no teny ofisialy ohatra ny efa voavaky